ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Aranarantsika rehefa kitratra ity sabotsy farany herinandro ity sabotsy fa 5 ny volana Jona. Ny mofinaina voalahatra ho antsika ny avako malala dia ny boky ny Salamo. Salamo fa 420, Salamo fa 420. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Raha tsy Jehovah no momba antsika, iny aoka ataon'ny Israely hoe raha tsy Jehovah no momba antsika, raha nitsangana hamely antsika ny olona dia nitelina antsika velona izy. Raha nirehitra tamintsika ny fahatezerany dia nandifotra antsika ny rano ary nanafitra ny fanahintsika ny rika. Eny nanafitra ny fanahintsika ny rano safoka. Isaorana anay Jehovah izay tsy nanodina antsika ho remby ny nifiny. Ny fanahintsika dia efa afaka tahaka ny vorona, afaka mifandriky ny mpiasa, tapaka ny fandrotsaka afaka isika. Ny famonjenantsika dia amin'ny anaran'i Jehovah, mpanao ny lanitra sy ny tany. Ray masina manomasinana ny fahamarinana teninao ny fahamarinana. Amen. Salamo fiakarana, salamo fanao amin'ny fiakarana any Jerosalema ity salamo fa 420 ity. Salamo nataon'i Davidy izy, ary rehefa tonga azy mampatsiaro ny tantara, mampatsiaro ny lalana diavy ny zanak'Israely. Isaky ny Pasika moa zanak'Israely dia miakatra any Jerosalema, mandeha miainga isan-tanàna, dia miakatra makany Jerosalema ary ohatrantsika manao tafika masina ireny dia mihira ny anatin'ny fiarakodia. Dia tahaka izany koa ny zanak'Israely tamin'izany mbola tsisy fiarakodia fa mandeha tongotra ny olona dia mifampitarika isan-tanàna dia misy hira fihirana eny an-dalana dia hiakatra ny Jerosalema hivavaka, na eo mamonjy Pasika, na eo mamonjy ny fetin'ny Tabernakely, na eo mamonjy ny fety tsotra fotsiny andavanandro. Dia ity salamo 420 ity izay salamo fiakarana nataon'i Davidy hoy isika teo, fa mampatsiaro ny fitiavan'Andriamanitra. Ny hira mantsy tsy hoe ny hira ny salamo fiakarana manomboka any amin'ny 420 dia izay ataontsika hoe 120 moa izany ny tena matetika fiverimberentsika manompo masoko amin'ny tendrombohitra matazana Jerosalema mihitsy ny zanak'Israely. Dia salamo fiakarana dia arak'izany salamo izay fanao ary misy ataontsika hoe karazan-drazana etapy na dingana maro samihafa atao eny am-pandehanana. Dia isaky ny dingana izay atao dia misy fahatserovana. Ary dia eto dia fahatserovana ny nanafaran'Andriamanitra ny zanak'Israely tany amin'ny tanan'ny Egiptianina io. Ary dia izay mahatonga azy miresaka ny hoe rika eto, miresaka rano lalina eto satria namakivaky ny ranomasina mena ny zanak'Israely. Eto dia azo itsoahana raha hoe miaro antsika moa Andriamanitra, miaro izy. Fa ahoana ny endrika fiarovan'Andriamanitra? Miaro antsika amin'inona Andriamanitra? Dia mazava ny tenin'ny salamo fa 420 nataon'i Davidy fa izao miaro antsika amin'ny fahavalontsika Andriamanitra, momba antsika izy ary miaro antsika amin'ny fahavalontsika. Rehefa valo dia miseho amin'ny endrika maro samihafa. Raha ohatra ka mitantara ny tantaran'ny zanak'Israely nivoaka any an'efitra isika dia ao ny fahavalo, ny Egiptianina. Fa tsy ny Egiptianina ihany fa eo mazava ho azy ilay fiampitana ny ranomasina mena. Dia hoy manao hoe dia nitelina antsika velona izy raha tsy nitsangana mely antsika ny olona dia Jehovah no momba antsika. Raha miteny hoe ny olona eto dia tsy voatery hoe olona be dia be, fa ny olona amin'ny ankapobeny resahana hoe izany hoe ilay rehefa mamely antsika ilay olona. Rehefa miteny hoe olona dia tsy ilay olona hoe olona be dia be, sy ilay olona quantité loatra hoe ny olona be dia be, fa ilay olona qualité aza ny mahazo ilazana azy, ilay olona maha olona azy hoe afaka miteny ny olona amin'ny ankapobeny mihitsy hoe raha mamely antsika ny olona dia miaro antsika Andriamanitra. Ny olona amin'ny ankapobeny io, ny olona sy ny filany, ny olona sy ny fitiavan-tenany, ny olona sy ny fitiavam-bolany, ny olona sy ny fialonany. Izany rehetra rehefa miteny hoe olona dia ilay olona nofo
le olona nofo zay mifono fikasana ratsy, le olona mifono nofo mifono fakalana, mifono fialonana, mifono fitiavatena. Rehefa miteny hoe olona zany de tsy le olona ao anatin'ny fahendrena famimpiratana loatra fa le olona zay ao anatin'ny maha olombelona mpanota azy ka mifofo ny ainy na mitianimba ny ainy ny mpanompon'Andriamanitra. Dia miaro am'ireny olona zay miaro antsika am'izay maha olona zay, miaro antsika am'izay etraketraky ny olombelona izay Andriamanitra, miaro antsika am'izay eritseritran'ny olombelona nofo izay Andriamanitra, miaro antsika am'izay eritseritran'ny olombelona zay baikony ny fahotana zay Andriamanitra. Hoe miaro antsika Andriamanitra fa tsy zay ihany, tsy le olona mpanota ihany no hoe iarovan'Andriamanitra antsika, hoe ny olona mpanota dia arovan'Andriamanitra amin'ny olona mpanota isika, amin'ny olona zay etanin'ny ota ka manjary manao ratsy, manjary manao fisinaty, zay ihany. Fa hoy ny filazany azy manao hoe raha mitsangana mety antsika ireny olona ireny dia raha tsy teo Jehova, raha tsy nomantsika Jehova de nitelina antsika velona izy, nitelina antsika velona izy. Zany hoe raha miteny hoe nitelina antsika velona de zao tena milaza aingana, milaza fotoana aingana. Eto zany ny mpanao salamo de milaza manao hoe raha tsy teo Andriamanitra de tsy mitaridretra mihitsy ny mpanao ratsy hitelina ny zanak'Andriamanitra. Raha tsy eo Andriamanitra de tsy miaotra mihitsy ny mpanao ratsy ary vetivety de mahasimba ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra ny faharatsiana. Miaro antsika am'izany hafainganam-pandehan'ny faharatsiana izany Andriamanitra. Haitsika fa tsika mijery ankehitriny fa aingana de aingana ny fihazakazaky ny fotoana, fihazakazaky ny mpanao ratsy dia hoy ny mpanao salamo hoe tsy mahavita na inona na inona reny rehefa momba antsika Andriamanitra. Na eo aza ny herin'ilay fahotana maha olona, na eo koa aza ny mety hafainganany tetika maro isan-karazany zay ataon'ilay ratsy hanimba ny fiainan'ny mpanompony dia miaro Andriamanitra, azo antoka ny fiarovan'Andriamanitra. Fa ao anatin'izany ihany de hoy ny filazany azy manao hoe de nandifitra antsika ny rano ary nanafitra ny fanahintsika ny vika. Nandifitra ny fanahintsika ny rano. Ny zanak'Israely moa tsy tahaka ny tahaka ny Filistin zay zatra rano, fa ny zanak'Israely dia tsy zatra rano, na de atao hoe mahafantatra rano azy izy dia tsy zatra rano izy. Ny rano aminy dia maneho fahavelomana fa indrindra koa mampatahotra ny ranomasina, mampatahotra ary hitantsika amin'ny mpanao salamo hoe any amin'ny ranobe zay miverimberina ny filazany azy zay manimba. Ka raha miteny izy manao hoe nandifitra antsika ny rano de zao nandifitra antsika ny loza, nandifitra antsika ny loza zay mety loza voajanahary, mety loza nataon'olona io. Andriamanitra miaro antsika amin'ireny loza voajanahary reny, miaro antsika amin'ireny loza zay tsy ampozina ireny, mety ho tonga noho ny anton-javatra maro samihafa, mety ny fivaovan'ny toetrandro, mety tsy fitandremany ny olona, miaro antsika Andriamanitra. Reafako ity salamo fiakarana ity zany dia salamo mampatsiaro ny mpino ny fanavotan'Andriamanitra zay tsy tokony ho adinoina mihitsy, fanavotan'Andriamanitra ny mpanompo. Ny tiany mpanao salamo azonao antoka am'izao herinandro amin'ny farana zao de hoe ampo anao ny fahasoavan'i Jesosy. Ary io Andriamanitra io zay niaro ny taranaka amin'ny fandimby de mbola afaka miaro anao amin'ny vanim-potoana ankehitriny. De aza mitebiteby, aza manahy, matokia an'Andriamanitra, aza miankina amin'ny fahalalànao io ny boky noamponana, ekeo izy amin'ny lalan'aitra zay hitondrananao de zao miaro anao izy, mandamina ny lalanao izy. Fa hoy ny filazany azy manao hoe ary nanafitra ny fanahintsika ny rika. Lay amin'ny testamenta taloha de misy voambolana anankiroa ilazany ny fanahy, ndray ataony hoe roa ary ndray ataony hoe nefesy. De eto lasa nefesy no ampiasain'ny mpanao salamo. Rehefa miteny hoe nefesy eto na dia miresaka lay fanahy zany hoe miresaka lay olombelona misy fanahy. Fa lay nefesy dia lay olombelona miaina, lay olombelona hiaran'ny fihetsem-po, lay olombelona hiaran'ny tebiteby, lay olombelona mieritreritra hiaran'ny fangirifirina, lay olombelona mety ho hiarany zavatra maro isan-karazany. Zay mahatonga ny mpanao salamo hoe nanafitra ny fanahintsika izy, lay olombelona marefo zany, lay olombelona marefo.
manoloana ilay olombelona marefo, ilay olombelona mora kivy vao mahita ny fahavalony izay maherisetra, mahita ny fahavalony izay matanjaka, mahita ny fahavalony maro anisy, dia indraindray ketraka ilay olombelona. Dia eto ny mpanao salama zany te hampahery ianao, manao hoe zao noho izy Andriamanitra dia izao afaka miaro anao. Aza variana mijery ny herina ny tanjana na rika be tahaka n'izy na fahavalo manahoana izy na dia matokia an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra ny tompony teny farany, Andriamanitra ny mampandresy anao. Ary ny farany dia asehony amin'ny andininy fa 9:7 manao hoe isaoran'Andriamanitra fa sy nanolo antsika ho rembiny nifiny. Nifiny izy io nifiny fahavalo mazava ho azy. Mampatsiaro antsika ny fahasiahan'ny Egyptiana rehefa miteny hoe rembiny nifiny dia toy ny mampitala olombelona ratsy fanahy amin'ny biby masika. Izany hoe tena tsy mitsitsy vonona ny anaikitra, vonona ny andrava. Zay matetika hoe nisaotra an'Andriamanitra isika fa tsy navelan'Andriamanitra ho rembiny ny nifiny fahavalontsika, izany hoe tsy navelan'Andriamanitra hifanojo amin'ny fahasiahana sy ny faharomotany fahavalontsika. Afaka soran'Andriamanitra na mbola tsy tojo ao an'izany satria tian'Andriamanitra. Fa misy fotoana tena tsapanao mihitsy, izany hoe mety ho vagalan'ny olona na haromotan'ny olona mijery, haromotan'ny fahavalo, haromotan'ny olona moa ndresany eo ilay olona resantsika dia ilay olombelona izay etsehiny fahotana, tsy ilay olombelona tsara loatra ny resahany eto. Dia misy fotoana tena tsapanao mihitsy hoe fa maninona moa zany ty olona ity no masika amiko fotsiny, fa maninona ty olona ity loatra nitezitra amiko fotsiny, fa maninona ty olona ity loatra milady amiko fotsiny, fa maninona ty olona ity loatra tsy faly amiko fotsiny, ninona ataoko, ninona fiezahako, za efa mba miezaka, za efa mba manao an'izao zay manao zay mba hafaly, za efa matsiaro zany hoe fa maninona no ohatry ny halany foana, maninona no ohatry ny tsy tiany foana, maninona no ohatry ny lany ady foana, nefa efa miezaka, efa mba mitandrina, efa ataoko zay mety atao rehetra. Dia zay mahatonga ty teny teo misaoran'Andriamanitra fa tsy navelan'Andriamanitra ho rembiny nifiny fahavalo. Ho anao raha ohatra ka tody zavatra ohatranao dia izao matokia an'Andriamanitra, manana fahatoniana. Aza tezitra amin'ny mpanao ratsy, aza tezitra amin'ny mpialina, aza tezitra amin'izay olona mora sositra aminao, fa ny zava-dehibe izao mpanjiny ny fahasoavan'Andriamanitra fa afaka miaro anao Andriamanitra amin'izay mety ho lafin'ny zavatra maro samihafa heverinao ho tsy vitan'ny tenanao ny miaro azy. Ary dia ao anatin'izany no nitenenany manao hoe ny fanahy itsika dia afaka tahaka ny vorona afaka tamin'ny fandriky ny mpiasa. Io ilay nefesy teo, izany hoe io fa lay vatantsika marefo iny dia izao afaka tahaka ny vorona teo am-pelantanany mpiasa. Afaka malala ina nefim-panahy amin'ity Salamy 4:20 ity zavatra lehibe anankiroa. Dia izao ny olombelona na iza dia mety manana olona tsy tia azy foana. Tsisy olona tian'ny olona zato isan-jato zany tsisy an'izany. Tsy misy olona izay tsy hoe tsy manana mpialina zany, eto ambonin'ny tany dia misy foana zany no mpanao salama. Tsy maintsy misy zany. Jesoa aza inona tsy nataon'ny olona an'i Jesoa? Inona moa tsy nataon'i Jesoa ny olona? Isany hoe ny sakafo, ny marary, ny tsabony, tsy nanisy ratsy olona nge Jesoa, ka Jesoa nanisy ratsy olona. Fa naninona ny mbola halan'ny olona Jesoa? Satria tsy afaka miara-monina mihitsy ny tsara sy ny ratsy. Tsy afaka miara-monina. Tonga ho azy ao anatin'ny ratsy ny fankahalana ny tsara. Tonga ho azy ao anatin'ny ratsy ny tsy fahazakana ny tsara. Na tsy manao na inona na inona raha ny tsara dia halan'ny ratsy ho azy fotsiny. Zavatra mipetraka ho azy ao anatin'ny fiarahamonina zany raha mamaky ny salama izy. Na olona iza na olona iza. Dia izao mandrakariva tsy afaka hiteny manao hoe za tsy manana fahavalo, mety tsy manam-pahavalo satria tsy maka fahavalo olona, fa ny olona maka fahavalo anao, mety tsotianao, mety makahalanao, mialina anao. Dia mpanao salama hoe tsy maintsy misy foana zany. Tsy ilaozan'izany foana ny tany, tsy ilaozan'izany foana ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra. Ary Jesoa dia efa nampiomana mihitsy manao hoe zao ange na ny ankoranareo ange mety ho fahavalonareo noho ny amiko. Jesoa dia efa nampiomana mihitsy manao hoe tena tsy maintsy misy zany zavatra zany, tsy maintsy misy ny fahasarotana, tsy maintsy misy ny tsy fitiavan'ny olona, tsy maintsy misy ny fandrika ataon'ny olona. Zay ny voalohany. Fa ny faharoa izay tian'ny mpanao salama ho takatra ao dia izao, na inona nefa hamafy ireny karazam-pahakalana ireny, ireny izay ataon'ny olona mety ho tsy tianao na makahala anao na mba miezaka azy ianao nefa tsy mety aminy dia izao matokia ny fiarovana.
Davida nanao zany, nanao ity salamy ity satria Davida niaina zany, niaina ny fankahalan'ny Saoly azy. Efa nataony Davida izay rehetra ampandresy any Saoly nanjary naresiny Filistina satria resiny Davida Goliath. Saoly Davida nampamiratra ny Saoly, nitondra zavatra be dia be teo amin'ny fiainan'ny Saoly Davida, saingy izao anefany mbola hala ny Saoly any. Fantatra Davida tsara mihitsy zany. Tahak'izany koa zanak'Israely tany Egipta, efa nanompo ny Egiptiana nikarakara an'izao rehetra zao, nefa mbola hala ny Egiptiana ihany. No zany dia zao mety mandalo an'izany ianao dia azagaga saingy izao aza manaiky ho baikony zay, aza manaiky ho baikony zay izay fihetsiky ny olona izay, fa aoka ianao ho baikony ny fitiavan'i Jesoa, aoka ianao ho baikony ny fitiavan'i Jesoa, ka hiteny tahaka an'i Jesoa teo androandreo mpakahala azy, teo androandreo izay tsy tia azy, teo androandreo izay naneso azy, dia hiteny tahaka an'i Jesoa Tompo mamelany elony, fa tsy fantan'izay ataony, tsy fantan'izay ataony satria ilay ota ao anatiny no manosika azy, ka mahatonga azy tsy manana discernement, mahatonga azy tsy manavaka intsony, ary tsy mahita an'ilay fahatsarana eo aminao, fa manjary lasa ampiasain'ilay ratsy dia manjary manimba ny fiainanao. Raha malala ho tsaroanao fa manana ny tompo-piaro ianao ary manana ny tompo izay azonao hitokiana, dia Jesoa ilay zanak'Andriamanitra maty amin'ny hazo fijaliana, nisolo antsika ary nitondra ny aretintsika rehetra, nahafahantsika velona hatramin'izay. Mivavaka isika. Tompo misaotra anao izahay, misaotra anao noho ny fitiavanao, misaotra anao noho ny amin'ny fahasoavanao, azonay antoka ianao fa marina sy tanteraka, ka ny fahamarinanao sy ny fahatanterahanao dia manjary mieritraka eo amin'ny fiainanay ka miaro anay, momba anay. Misaotra Tompo fa mampatsiaro anay ianao fa nandretiko ny fiainanay tsy ilahozana fahasarotana maha-olombelona, manome toky anefa ianao fa miaro anay amin'ny ratsy rehetra. Farana ny herinandro Jesoa, misaotra ny amin'ny fifaranan'ny herinandro, misaotra ny amin'ny somenao anay tamin'ity herinandro ity, dia mivavaka izay Tompo, fidirana sy fisaorane fa tsy nampitovy ny manompo sy ny tsy manompo ianao, namelona sy nikarakara ianao, nanome ny hanina sahaza ianao, ary nitantana ka nampahita fitianay tamin'ny teo rehetra izay nitiavanay. Manomboka herinandro vaovao izay rahabetso, io Jesoa ataovy miorina aminao ny fonay sy ny fanantenanay, ataovy mahatoky ny fiarovanao izahay fa Andriamanitra miaro anay, mitantana sy mivimbina anay ianao. Da io ny herinandro vaovao anay Jesoa mba hahafahasoavanao jereo ireo marary, jereo ireo nandalo olana, jereo ireo manam-pahoriana, jereo ireo izay rehetra mila tohana avy aminao, ireo mangetaheta, jereo amin'ny famindramponao izy ireny Jesoa. Ianao hivavaka fa Andriamanitra tsara sady marina ianao. Misaotra manokana koa ny amin'ny fahavitany ny zanakay fanadinana tamin'ity herinandro ity, ireo niatrika brevet. Misaotra Tompo ny amin'ireny rehetra efa dia manatreny izahay, mino matoky izay Tompo fa hamaly vavaka ianao ho an'ireny zanakay ireny izay tiana hisondrotra, tiana hitombo amin'ny finoana sy ny fitiavana anao ary tiana horeharehanao sy ho fifalianay. Dia mametraka koa izahay ny tanindrazanay, ny fiangonana misy anay tsirairay avy, eo mba amin'ny fahasoavanao, ho fiangonana velona fiasan'ny teninao Andriamanitra, ary ny tanindrazanay kosa ampio izay Tompo amin'izay rehetra iainana isan'andro mba hamponga ny tanindrazanay milamina. Amen.